Mankafaliana indray ny tsidiana ny tokantranonao amin'izao alina izao tanatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ny fahitalavitry MATV manatitra ny arahaba indray ary asaninao naraka ny vaovao hatramin'ny farany sisany asongadina anatin'izao fampahalalam-baovao izao indrindra raha mofy mikasika indrindra ny fihaonan'ny filohan'ny Repoblika Rajonarmampianina tamin'ny ramatoa Annick Girardin izay sekretera-panjakana frantsay misahana ny fabandrosoana ny fanazavana Andriamatoa manandafitra kotinirina makasika ny fodiana Andriamatoa marika Ravalomanana eto an-toerana ihany koa ary nikasika indrindra ny raharaha fitrandrahana antsokosoko ny andramena sy ireo paikady iadina amin'ny izany isan'ny asongadina ary ao anatin'izao vaovao izao koa saina ary ianao anjo izany hatramin'ny farany ho santaritsika avy hatrany moa ao anatin'ny tontolo ny fiara-miasa ara-diplomatika izay fampahalalam-baovao izay androany ary no niona tamin'ny filohan'ny Repoblika Rajonarmampianina ny sekretera-panjakana frantsay misahana ny fampandrosoana ramatoa Annick Girardin voaresaka tao anatin'izany fihaonana izany moa ny fiara-miasan'i Madagasikara amin'ny firenena frantsay no ny fanadidinina Marc Antoine nakany sary kosa itsiry Rakotarson. Adiny iray mahery no nareta amin'ny fihaonana teo amin'ny filohan'ny Repoblika Rajonarmampianina sy ny sekretera-panjakana frantsay misahana fampandrosoana ramatoa Annick Girardin tany amin'ny lapa-panjakana teny Avoloa. Nandritra ny valan-dresaka tamin'ny mpanoratra gazety izay nataony taorian'izany fihaonan'izany dia nanamafy ramatoa Annick Girardin fa vonona ila Frantsa hanohana an'i Madagasikara sy ny filoha Rajonarmampianina amin'ireo asa fampandrosoana isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin'izany no nambara ny fanampiana amin'ny fanamboarana foto-drafitr'asa amin'ny alalan'ny Agence Française de Développement, ny fanampiana ny kitabim-bola-panjakana ary ihany koa ny fanampiana amin'ny alalan'ny Fonds Européen izay andraisan'ny firenena frantsay hatramin'ny 20 isan-jato anjara. Anisan'ny voaresaka ihany koa nandritra ity fihaonan'ny sekretera-panjakana frantsay ity ny momba ny fiara-mitantana ireo nosy manodidina Madagasikara na ny Leparsa. Nambaran-dramatoa Annick Girardin tamin'izany fa noresahany io tebiko saingy ny filoham-pirenena roa tonta no iresaka bebe koa azy io indrindra momba ny famahana ireo olana momba ny fari-dranomasina. Marihana fa ny fanomanana amin'ny fihaonana tampondreo filoham-pirenena sy filoham-panjakana eo anivon'ny voameran'ny ben'ny ranomasimbe indianina no anton'izao fitsidihan-dramatoa Annick Girardin eto Madagasikara izao. Itolakandro ity sekretera-panjakana frantsay ity no nandao a Madagasikara ary hitsidika ny Comores sy Maurice.